Efa tsy misy trano kenatra intsony ny mpitondra malagasy mampiseho an'izao tontolo izao fa misy disadisa politika eto amintsika. Manao fitaovana vato misakana ny firotsako fidin'ny filoha teo aloha Ery Rajaonarimampianina ho candidat filohan'ny commission Union Africaine Andry Rajoelina. Amin'ny fotoana itenenantsika izao mbola tsy misy tokotany ny antota taratasy ilaina avy amin'ny fitondram-panjakana amin'ny alalan'ny fanohanan'ny filoha Andry Rajoelina ny firotsako fidiny. Efa ho telo herinandro izay tsy novalian'ny filoha Andry Rajoelina ny antsoantso izay nataon'ny filoha Ery Rajaonarimampianina. Manakoako hatrany velany ity fihetsika mamenatra nataon'ny filoha Andry Rajoelina ity, mampiseho disadisa politika amin'ny filoha teo aloha. Manamafy an'izany fihetsika manala baraka zany ny gazety confidentielle africaine. Hoy ny voalazany andehan-dahatsoratra hoe ny antota taratasy ilaina fankatoavana avy aminy. Tsy namaly ny antson'ny filoha teo aloha Ery Rajaonarimampianina izy efa ho telo herinandro izay. Nefa dia reharehan'i Madagasikara ny ahitana teratany malagasy mirotsaka ho fidina ho candidat filohan'ny commission Union Africaine. Mety maro alaim-panahy mametra-panontaniana hoe sao mieritreritra filoha Andry Rajoelina fa amin'ny alalan'ny antoko HVM no irotsan'ny filoha teo aloha Ery Rajaonarimampianina ho candidat commission vondrona africaine. Tsy akose. Araka ny fahitany mpanoratra ao anatin'ity gazety confidentielle africaine ity, mahita izy fa be loatra ny ampopon'ny filohan'ny Andry Rajoelina. Ka mieritreritra metraka candidat avy eo andapa isolo-toeran'ny filoha teo aloha Ery Rajaonarimampianina. Araka izany, tsy ao anatin'ny kajikajin'izy ireo ny firotsako fidin'ny Ery Rajaonarimampianina ho filohan'ny commission vondrona africaine hoy ity gazety ity. Nanamafy ihany koa ity gazety ity fa fantatry ny filoha Andry Rajoelina fa tombotsoan'ny vahoaka 28 million monina sy mipetraka eto Madagasikara ny firotsako fidin'ny filoha teo aloha amin'ny maha-teratany malagasy azy. Filoha Andry Rajoelina mahalala fa ny fisian'ny teratany malagasy ao amin'ny commission vondrona africaine dia manatsara endriky Madagasikara eo mason'izao tontolo izao. Manatsara ny fifandraisana amin'ny banky iraisam-pirenena, amin'ny FMI sy ny vondrona Europeana sy ny maro hafa. Fantany izany rehetra izany fa izy kosa ny safidy tsy hanohana ny filoha Ery Rajaonarimampianina. Novoizin'ity gazety ity ihany koa fa filoha Ery Rajaonarimampianina no anisan'ny tsara toerana indrindra amin'ireo candidat rehetra mifaninana. Betsaka amin'ny Masivoy no mihaiky fa mendrika azy ny filohan'ny commission vondrona africaine ary efa miparitaka manerana ny Eropa zany. Araka izany, ambony dia ambony ny chance mahalana ny filoha teo aloha Ery Rajaonarimampianina ho filohan'ny commission vondrona africaine hoy ity gazety confidentielle africaine ity. Tsy vitany hoe manam-pahaizana ny filoha Ery Rajaonarimampianina fa manana traikefa amin'ny zavatra maro. Dia rariny tokoa ny ankabetsan'olona dia mametraka fitokisana aminy. Ny zavatra mampime sady mahasorenan'ireo masivo maro amin'ny fihetsika nataon'ny filoha Andry Rajoelina dia zao. Tsy vitany mametraka vato misakana amin'ny firotsako fidin'ny filoha Ery Rajaonarimampianina izy fa ny safidy anohana ny candidat avy amin'ny firenenkafa. Raha ny marimarina kokoa dia manohana ny firotsako fidin'ny candidat atolotry ny firenena Djibouti. Nanamafy ity gazety ity fa ho porofony filoha Andry Rajoelina ny fanohanan'ny candidat avy an'ny Djibouti, tondra nanarana hoe Mahmoud Ali Youssouf. Nosoritan'ity gazety ity mazava tsara fa manana fikasana iona sy resaka amin'ny filohan'ny Djibouti Ismaël Omar i filoha Andry Rajoelina afaka andro vitsivitsy hanaporofony ny fanohanan'ny candidat atolotry ny firenena Djibouti. Petraka ary mifanontaniana, mba misy trano kenatra ve ny filohantsika raha zany tokoa no ataony? Ny teratany malagasy andray anjara amin'ny fiadiana amin'ny voninahitry ny firenena. Atao izay fomba rehetra anakanana ny firotsako fidina. Atao izay fomba rehetra tsy azahoany taratasy ilaina amin'izany candidaturany izany. Etsy andaniny nefa misafidy manohana ny candidat atolotry ny firenenkafa. Mahalasa eritreritra tokoa. Raha dika amin'ny fomba hafa izao fihetsika filoha Andry Rajoelina izao dia mitady izay fomba rehetra hamotehana ny ho avy mamiratry ny Madagasikara. Mitady izay fomba rehetra hamoretana ny tombotsoa tokony ho raisin'ny vahoaka 28 million monina eto Madagasikara izy. Ny mampalahelo amin'ity toe-java-misy ity, ny filoha Andry Rajoelina no manao azy dia ny vahoaka malagasy no mizaka enatra. Ny filoha Andry Rajoelina no manao azy dia ny Madagasikara no afa-baraka tsanga menatra. Ary izao zavatra izao mitranga zao dia tsy tokony hahagaga ny vahoaka malagasy satria zavatra efa fataon'izy ireo eto amintsika ihany io fa ny tarin'izy ireo hatrany ivelany. Ohatra azo resintsika zao eto amintsika dia amin'izao fifidianana solombavam-bahoaka izao. Ataon'ny mpitondra fanjakana anakanana ireo candidat tsy miankina, candidat avy amin'ny antoko politika mpanohitra. Amin'ny alalan'ny tsy fanomezana taratasy ilaina amin'ny firotsako fidina solombavam-bahoaka,
amin'ny alalan'ny famoronana dossier sy ireo fanagadrana maro hafa. Ndao averina resahany toy ny famakifakana izay nataontsika omaly. Raha araka ny tamin'ny fihetsiky ny fitondram-panjakana ankehitriny manoloana an'izao fifidianana solombavam-bahoaka izao dia hita fa matahotra izy ireo sao tsy ho lany na ihany koa tsy ahazony maro anisany anivon'ny anteny miera-pirenena ka mitady ny fomba rehetra izay azo atao ahafahana manilika an'ireo mpifaninana amin'izy ireo. Mazava loatra tokoa mantsy ny tahotra izy ireo ho vitsy anisa ao amin'ny anteny miera-pirenena satria no asarotiny ny fepetra ahafahana milatsaka ho fidiana solombavam-bahoaka ary tsy vitan'izany ihany fa mbola maromaro ihany koa ireo olom-pirenena izay te hirozaka ho fidiana ho lasa solombavam-bahoaka manerana ny nosy, indrindra moa fa ireo izay tena atahorany no inina tsy omena ny taratasy izay ilaina amin'ny firotsahana ho fidiana ho lasa solombavam-bahoaka toy ny fanamarinana ny fandoavan-ketra raha araky ny vaovao any amin'ny hainao manjery rehetra any. Ity rangahy Narsona Rafidimanana zao dia anisan'izay manam-paniriana ho lasa solombavam-bahoaka izay eny amin'ny distrika Anantanifotsy. Noho izany sakatsakana apetraky ny fitondrana izany dia nanapa-kevitra ny ametraka fitoriana ity candidat iray ity teny amin'ny Foibentseny etsy Alarobia niaraka tamin'ireo mpiara-miasa aminy eo anivon'ny vondrona firaisan-kina. Toy izao ny fanazavan'ny mpisolovavanyity candidat iray ity. No ny antony tsy fahazona ny atota taratasy izay tokony navoaka ny centre fiscal eo Toamasina. Lalàna mazava, milaza ny lalàna hoe rehefa mahafeno ny fepetra, mahafeno ny atota taratasy ny olona izay ho candidat dia tsy maintsy mamoaka certificat de régularité fiscale ny centre fiscal. Mahagaga nefa tamin'ity indray mitoraka ity fa na dia feno ary ny fepetra, na dia nomena daholo ny atota taratasy rehetra ny ilaina, na dia azo ary ny carte fiscale nify izay manaporofo fa voaloha ara-dalàna ny hetra tokony ho aloha dia mbola tsy mety mamoaka hatramin'izao ny fandoavana hetra eo anivon'ny Toamasina. Ka noho izany izahay nahazo an'ilay attestation de refus nomen'ny OVEC tamin'ny maraina dia tsy maintsy izany araka ny lalàna mametraka fitoriana eto anivon'ny CENI mba ahafahan'ny CENI mandray andraikitra makasika an'ilay candidature izay napetrakay. Mbola manamafy izahay fa feno daholo ny fepetra ary feno ny atota taratasy napetraka teo anivon'ny centre fiscal ny Toamasina. Fa mahagaga no hoe rehefa mahakasika ny ekarany manokana dia tsy mety avoakan'izareo io certificat de régularité fiscale. Efa mazava efa ela moa ary efa abaribary mihitsy ny tsy fanarahan-dalàna eto amintsika amin'izao fotoana izao ka naneho ny heviny teo anivon'ny vondrona firaisan-kina manoloana an'izany. Nanambara ihany koa izy ireo fa vonona foana amin'izay rehetra mandeha eo na inona ary itoy foana ny fandraisana andraikitra eto amin'ity firenentsika ity na dia sakanana sy ahilika azy izy ireo. Maromaro ohatra le voa dia lefa mbona andany andro mihitsy fa efa na dia lafo be regny ny caution na ataonao triny zakatsika foana io fa tena izay mifanarahana foka mba samby ny ara-dalàna. Misy sasany tonga dia manao fotsiny izay tsy ahafahan'ilay sasany milatsaka efa tena ibloquena mihitsy ny mpanohitra. Tsy io resaka tsy fanomezana atota taratasy izay ilaina io ihany no olana ho an'ireo candidat avy amin'ny fanoherana ny fitondrana fa anisan'ny sakatsakana entin'ny mpitondra ankehitriny ahafahana mampitombo isan'izy ireo anivon'ny anteny miera-pirenena ihany koa ny fanaovana raha matahora na mivantana io na ankolaka toy ny fisamborana maro samihafa mba entina hampienan'ny mpifaninana. Namoaka ny heviny manoka ny Serge Zafimahova izay mpandinika raharaha politika manoloana an'ireo tsindry azo lena izay ataon'ny mpitondra fanjakana amin'ireo te hirozaka ho fidiana ho lasa solombavam-bahoaka ireo, indrindra moa fa ho an'ireo izay mpanohitra na ihany koa ho an'ireo izay candidat amin'ny anarany tsy miankina. Nilaza izy fa raha tena tany-tandalàna Madagasikara ary tsy mitanila ny fitsarana eto amintsika dia misy candidat maromaro izay atolotry ny fitondranao tokony ho voantso eny anivon'ny fitsarana kanefa tsy misy akory izany. Nanome ohatra iray amin'izany Serge Zafimahova. Misy minisitra iray hoy izy miaraka amin'ny fitondrana izay nilatsaka ho fidiana ho solombavam-bahoaka no manana trano roa any La Frantsa kanefa tsy misy fanadihadiana na ny kely aza fa vao maika ho atolotra ho lasa solombavam-bahoaka indray. Raha ny zava-misy ankehitriny no dinihina dia hita fa izay candidat rehetra heverina ho mafy sy atahorana atolotry ny antoko-mpanohitra dia amoronana dosie daholo hoy hatrany Serge Zafimahova ary ho enjana ny valifaty politika mety ho avy ao aoriana kely ao raha ny fanazavany.
toy izao zany fanambarana nataony Serge Zafimahovo zany. Tonga saina ihany ny olona hoe fa ahoana moa ny olona tadiavina zareo ho toanana tsy amena ny taratasy resaka etra, tsy amena ny resaka certificat de nationalité, tsy amena indraindray zany arakaraka izy tsy amena indraindray ny resaka 200 pisque etc. dia raha zany alefa indray ny bianco sambosambotra an'izao sy anao an'izao sy anao an'izao fa ahoana moa le olona rehefa kaiky fifidianimotra an'izao rehefa ary le olona rehefa miaraka aminareo reo ny afaka voaka daholo ohatra zao misy candidat anankiray manana appartement anankiroa any Paris, candidat zao izy eto Antananarivo renivohitra tsy manarana aby fa manana appartement roa izy any Paris, mazava fa mifananany satria mifahafantarana azy conseiller izy tany Paris tamin'ny alohan'izy lasa ministre taty normal ve zany le izy rehefa mamaky trano zany ao anatin'ny fitondrana misy ny milliard d'ariary noentina nitsangatsangana normal ve zany tsy flagrant délit anarany zany raha velabelarina atao lalindalina kokoa zany zavatra lazainy Serge Zafimahovo zany dia tsy misy ny fampiarana ny lalàna eto Madagasikara ho izy. Ireo mpikambana maro be ao anatin'ny fitsarana avy momba ny lalam-pandrenana no tena fototry ny olana mitranga eto Madagasikara ho iatrany Serge Zafimahovo ary manarakaraka eo ny mpitsara eto amintsika satria maro amin'izy ireo tsy manao ny asany araka ny tokony ho izy fa ny fitadiavana seza politika no tena lahara-pahamehana amin'izy ireo. Te hitady seza fotsiny sy tombotsoa manokana izy ireo ka izay no antony mahatonga ny firenentsika amin'ny sambaditaka ambony ambany sahala amin'izao. Tsy manana stabilité politika satria tsy manao ny asany ara-dalàna ny fitsarana avy momba ny lalam-pandrenana sy ny fitsarana ary manaraka baiko tokana avy amin'ny fanapahan-kevitra raisiny. Enoy ary zany fanazavana nataony Serge Zafimahovo mahakasika an'izay zany. Le olana le fitsarana mahatonga le tany tsy tandalana eto Madagasikara ary rasany joro ny HCC ohatrany joro ny roapailalana tany Sénégal io ane zany lazaina hoe le rafitra misy eto Madagasikara ane tsy adapté tsy resaka hoe tsy adapté ny rafitra hoe le lalam-pandrenana zany fa le fampiarana le tany tandalana ny olana eto amintsika manao manipulation foana ny fitondram-politika zay rehefa avy eo amafisy ny HCC zay le ny olana misy eto Madagasikara io HCC io olana io le mpitsara olana io dikan'izay hoe misy rafitra ane misy rafitra zany tokony apetraka afahana manao contrôle le fitsarana le zay le mahatonga le vahoaka very fanambola velona le vahoaka satria izy ary no sarongitana hoe le fitsarana zay tokony ametraka le tany tandalana tsy mametraka ny tany tandalana. Mety hiteraka zava-doza io toedrara politika izay tsy maro toerana io ao aoriana kely ao hoy ny fanehoan-kevitry Serge Zafimahovo. Danger io ny misy fotoana misy règlement de compte eto hoe ndray androany misy olona kedaladala anambatra an'ireo daly reo dia hoaka fitondrana eto ny afarany ohatran'izany ane le danger io io zany réel io amin'izao fotoana. Efa saika fantatra daholo ny akabetsahan'ireo izay irotsaka ho fidiana ho solom-bavam-bahoaka amin'izao fotoana izao izay hiadiny seza eny amin'ny lapan'ny Tsimbazaza. Ahitana minisitra maro amperinasa moa ao anatin'io lisitra io ary raha araky ny hevitry ny olom-pirenena tsotra dia kajikajy politika sy fitadiavana tombotsoa manokana daholo no mahatonga an'izao rehetra izao satria efa hita hoe iza ny matanjaka kokoa eo amin'ny mpitondra sy ny mpanohitra ankehitriny. Satria ny hatramin'izay zany dia ohatrany hoe manara-drenirano an'izay mpitondra fotsiny fa raha amin'ny vaninandro amin'izao zany efa hita hoe tokony hisy fivoarana dia arakaraka ny fanantenana amin'ilay mpanohitra zany any amin'ny fanoherana zany zao ny tanjaka aloha raha fahitako azy. Zay moa le izy moa zany safidy fa dia tsy haiko raha tokony ho izy zany hoe tokony afaka milatsaka daholo nefa efa hita moa ny nataony moa fa tsy mety hoe dia safidim-bahoaka zany no mitsara azy. Ao amin'ny solom-bavam-bahoaka aloha zany tsaratsara kokoa ny toerany mandritra ny 5 taona ianao mety tsy voaketika fa minisitra ianao mety afaka 3 volana 2 volana dia hiala ndraindray koa le stratégie an'le mpitondra ihany koa ahafahana azahoana maro anisany amin'ny antenimieram-pirenena.
Efa neken'ny seny androany moa ny filantsahako fidiny Narsona Rafidimanana raha toka ny laviny OVEC izany noho ny tsy fahampiany taratasy izay tsy nety nomeny centre fiscal. Mbola maro kosa nefa ireo candidat tsy nahafeno ny fepetra noho ny etraketraky ny olona sasany eo anivon'ny fitsarana sy eo anivon'ny centre fiscaux. Zay sy zay indray ny videontsika androany. Misaotra antsika rehetra nanaraka hatramin'ny farany. Aza dino manao j'aime ny vidéo sy misabone amin'ny chaîne Roa Telo dia amin'ny manaraka indray.